hoan'ny fifidianana be ny tanàna ny antota taratasy pilatsahako fidiana voaray nanerana ny commune 5 tao anatin'ny OVEC 3 teto Madagasikara dia nahatratra 7 sy 9 ny tsinekena no lavina tamin'ireo dia 2 no lavina. Ny antota taratasy pilatsahako fidiana no raisina sy nekena pomba ofisialy zany a 5 sy 9 sy 9. Ho an'ny fifidianana be ny tanàna dia misy kandida avokoa ny commune 5 sy 9 sy 9 Madagasikara. Na izany izy anefa dia tsy maintsy roso ny fifidianana, ataon'ny fifidianana na dia kandida tokana ihany no misy amin'izao. Ny amin'ny fifidianana mpanolotsaina ny tanàna indray a 9 sy 704 no voaray manerana Madagasikara dia 5 no lavina tanteraka ary no izany dia 2 sy 704 no nekena fa ilatsaka fidiana am-pomba ofisialy. Fa ny amin'ny fifidianana mpanolotsaina dia misy commune 20 izay tsy nahitana mihitsy antota taratasy pilatsahako fidiana. Misy amin'ireo 2 izay no lavin'ny CENI na tany amin'ny OVEC na teto amin'ny CENI Foibe reo napakatra tany amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ary dia andrasana hatramin'ny asabotsy zao izay mety ho fanapa-kevitry ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny amin'ireo tranga 4 manerana any Madagasikara reo. Androany zany dia mampatsiahy izahay anreto fepetra manaraka reto fa ireto pilatsako fidiana izay nekena ny filatsahako fidiana ampomba ofisialy amin'izao fifidianana ohatretika zao dia tsy maintsy manaraka izao fepetra manaraka zao. Ho an'izay mpiasa-panjakana rehetra amin'izy reto dia fahazoan-dalana tsy hiasa manokana, autorisation spéciale d'absence. Manomboka androany io ary farana ny 7 ny volana Novambra ho avy izao. Aorian' izao famoahana ny lista ofisialy ny kandida izao dia miditra amin'ny fotoana fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitsika na ny pré-campagne. Izany mamerina izay fa tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Noho izany tsy misy fampielezan-kevitra azo atao mialohan'ny 9 ny volana Novambra ho avy izao.